Asa miandame lafa tao blizy. Asa mitolika la. Jereo tsara ra lehilahy la. Jereo tsara. Midakanya la jereo tsara ra lehilahy la tanna tsara isa. Ha? Alika la mana lalesa na meto. Ha? Midakanya ro kujanto na la. Ye, de faly miarabantsika rehetrarehetra indray a tratrin'izao ariva zao. Ny thème hoentintsika eto zany androany araka ny efa nampanatenaiko tamin'ny publication teo a de le resaka fikapohana zaza. Le resaka fikapohana zaza zany hoe ara-dalàna ve, mahomby ve ny fikapohana zaza ary rariny ve. De alohan'ny hidirantsika am'izay zany aloha de ho an'izay tsy naharaka de nisy mpampianatra nikapoka zanaka, nikapoka zaza azafady tany amin'ny sekoly de nisy mpianatra ny filmer an'le izy zany de namoaka an'le izy tato amin'ny Facebook. De amin'ny mampanabe antena zany a de hitondra ny hevitro kely za satria be de be ny zavatra mifamoafao zany manodidina an'izy iny. De ny zava-nisy zany oui bonsoir Alicia, de nikapoka zany hoe namelaka an'le zaza zany le mpampianatra. Zay zany zava-misy. Zany hoe jerentsika zany voalohany aloha ny fait. Oui bonsoir Ingledis ravaka ny aina. Nikapoka namelaka zany hoe nanomety efa maso ny zaza zany. Zay zany ny antsoina hoe violence physique plus exactement. Herisetra amin'ny vatana. De ny faharoa tsy vitany hoe nikapoka fotsy fa nanao teny mandratra zany hoe tena ny intimidé an'le zaza zany le mpampianatra. Zay zany ny antsoina hoe violence psychologique. Zany hoe manabatibaty tena hoe tsy averiko eto moa le zavatra ny teneniny zany fa tena hoe zay zany le zava-nisy. Zay zany zava-nisy. De ny faharoa jerentsika zany ny contexte. Taiza zay zavatra zay no nitranga. Oui bonsoir Laina. De mpianatra sy mpampianatra le izy. Zany hoe mpianatra sy mpampianatra fa tsy hoe ray aman-dreny sy zanaka. Tsy nateraka n'iny zaza iny fa zanak'olona. Mpianatra sy mpampianatra. Zany hoe mpampianatra nikapoka mpianatra. Zay zany relation eto contexte no etintsika fa tsy ray aman-dreny sy zanaka. Taiza le izy no nitranga tany an-tsekoly fa tsy tany an-tokatrano. Zany hoe tany amin'ny sphère publique fa tsy any amin'ny privé. Zany hoe ny sekoly en tant que institution no trangan'le izy. Zava-dehibe zany satria amin'ny resaka lalàna monko no hidirantsika amin'le izy hoe hatraiza ny anananao fahefana satria misy ray aman-dreny be dehibe zany teo ny tena ilaina ny fikapohana fa mila jerenao ny zava-misy, mila jerenao ny contexte. Hiditra amin'izay zany tsika hoe ara-dalàna sa tsy ara-dalàna. Meloin'ny lalàna ny fikasihan-tanana. Meloin'ny lalàna ny fikasihan-tanana zany hoe na iza zany mikasy tanana ka raha misy ny fitoriana de tsisy manaiky an'izany hoe azo atao no mikasy tanana. De iteninareo hoe fombatsika gasy zany. Fombatsika, tsy ekry ny fombatsika fa lova-tsofina. Fa ny ekry amin'ny lalàna de tsy azo atao no mikasy tanana. Raha mikasy tanan'olona anao ny an-dalana eny ka mitory iny olona iny oui bonsoir Malalatine Isabelle de mety ho azon-javatra anao. De efa miova zany. Le izy taloha tsisy hoe tamin'ny andron'ny Ntaolo tsy tena teo amin'ny lalàna zay. Fa am'izao zany tena efa niova. De tsy azo atao tsony satria efa niteneniko teo hoe violence physique, violence psychologique no antsoina anazy ho an'izay mpampianatra naharaka formation rehetra nampanaoviny UNICEF formation de zay zao ny tendance hoe tsy azo atao. De zay zany tsy ara-dalàna zany. Rariny ve. De misy tena hoe nisy antony sûrement vitsy mikitra ny rery. Tena nisy antony matoy ny zaza iny voakapoka. Fa saingy zao tsy mifandanja ny hery. Zany hoe rapport de force tsy misy, tsy mitovy. Io zany de mitovy amin'ny lehilahy matanjaka be mamono ny vadiny. Zay le mpampianatra mamono mpianatra. Tsy mitovy hery, tsy mifandanja. De zay mahatsirariny anazy. Jerenareo combat sur ring. Olona mitovy lanja no miady. Na judo io, na karaté na inona. Fa tsisy hoe ngoda be ny anankiray de ny anankiray na kely.
Oui, salama Ezeka. De raha mi-combat sur ring zany de ny olona mitovy lanja no miady. Donc tsy rariny satria tsy mitovy ny hery sy ny fahefana. Raha mpampianatra samy mpampianatra miady mifamono mba mitovitovy hery. Asa nazonareo. Fa eto mpianatra vonoiny mpampianatra de tsy mitovy hery, donc zay le hoe tsy rariny. Farany, mahomby ve? Taloha, oui, zay zao voakapoka. Tsika zay ray aman-dreny mihaino eto, possible voakapoka. Za zao de nikapoka ny zanako. Taloha, il y a 15 ans zany, ny zaza tsy nefa lehibe daholo. Fa amizao efa niova. Zaza voakapoka de lasa mikapoka koa. De ny zaza voakapoka lasa mamaly ray aman-dreny. Efa tsy hita tsony zany zay anaovana anazy satria efa niova ny psychologie-n'olombelona, niova ny réaction-n'olombelona. De indrindrindrindra tsy violence ny valiny violence. Jerenareo reny olona fampitatata miady reny. Raha misy olona mamono anao miady anao, tsy lasa adiny ateraka zay, tsy solution. Donc tsy mahomby mihitsy, tsy solution, tsy mahendry ny zaza ny fikapohana. De atao ahoana zany? Banjaina fotsiny amizao, avela fotsiny zany satria maditra ny zaza anao sitrapony. Zay zao ny ao an-tsain'ny sasatsasany hoe mihaino, hoe tsy mba zanakao moa le izy tsy anao teo amin'ny toerany. Wa azavaiko. Misy alternative. Ary amizao misy natao hoe psychologie de la résistance. Psychologie de la résistance io zany de hoe mamaly foana ny olona. Zavatra hainy zazakely voalohany de tsy ny hoe oui, fa non. Manetsiketsika ohatr'izao ny ataony zaza. Tia. Zany hoe zavatra teneninao amin'ny olombelona rehetrarehetra de ny amaly sy ny anohitra ny ataony. De ny alternative zay zany de discussion, dialogue. Mbola lavitra be tsika, fa resana. Zay zany raha te fahombiazana eto, mora tenenina, oui. Possible, oui. Fa sarotra, oui. Dialogue, discussion, zany raha te ahomby. Nataoko zany nikapoka zany tamizao fa amizao, taloha fa amizao efa tsy mety tsony zao. De zay zany le resaka acteur afotiniko kely hoe le zaza nisy nikapoka tany ampianarana. Le contexte zany ray aman-dreny, tsy ray aman-dreny zanaka io fa mpianatra sy mpampianatra. Donc any amin'ny sekoly le izy tsy ara-dalàna, araka ny lalàna de meloina na ny violence physique zay felaka nataony, na ny violence psychologique ny teny nandratra nataony. Rariny ve? Tsy rariny satria tsy mifandanja. Zazakely iny izy, ny vonoiny iny izy lehilahy lehibe. Tena misy antony. Marina zany. Fa vitsy mikitra ny irery, fa tsy violence ny valiny violence. Mahomby ve? Tsy mahomby, tsy ampiovany iny zaza iny akory Nidaroka. Inona zany tokony atao? Discussion sy violence. De hiezaka ihany tsika anazava ny zavatra ohatran'ireny mba ahafahantsika ray aman-dreny, tsika mpampianatra mandanjalanja ny zavatra tokony atao. De mankasitraka hatrany manaraka ny page de azadino ny mizara, azadino misabone. De raha misy fanontaniana de apetrao eo amin'ny commentaire fa hiezaka ny amaly za. De mandra-piaona, bye bye.